Nofy nosoratan'i Dr Randria miarina tantely Arlal. Tena tiatora zany ry havana re ty. Fangahy efa vita ny asan'ny lara rivo ny lozany lamitokaiko sy manoka fotsiny io. Ilainy talera-pitso maraina nge olo ty reo efa 14 mihitsy izy fa sika Rolano isantatra ny famelabelarana ny tetika asa amin'ity taona ity. Ka io ngele tsy misy tsy mety foana zay asehotsika azy io de maninona? Dia aloha tsy tena atao tsara be loatra fa mandreraka fotsiny. Fa mba inona koa ary zany fisaina ny lazany Fa zany izy ka moa. Rehefa miasa ly ty de tokony mba atao tsara foana fa manjary mampihemitra ny orinasa. Io ngely ty fivolomantsika rivo Haiko lesy zany fa le vehivavy mihitsy mandreraka be ny miara-miasa aminy indraindray ly ty. So de mba hoe tsy zakany landray izy de zay makamo any lahy io. Tsy mbola ny sary zory tamin'iny letsy fa raha izany de zavatra hafa ndray ela foana ary no to hitako arahany maso maharitra rehefa mivorontsika ko. Taiza koa nisy an'izany fa za mamorona Hita fa zany marinako. Ay de efa lozany lahy mandinika ny fiatsiny koa moa zany. Mitombona ihany zany ny lazaiko ko. Tara aminy lahy. Bandy iza koa letsy moa nitsotara nindra ny atsarany tareny Gaga masiko. Vehivavy tena tsara tarehy tsara bika ohatra reny mba marina moa. Kinona indray zany mbola andavany lahy fa tia anazy alaka. Ary laka sa ela fa miaraka miafina nareo eo lahy de modikisy eo ndray tsisy an'izany fa tsara tokoa aloha ny endriny. Le toetra ohatrany somary masitsika iny fotsiny tena ohatrany tsy itiavako azy nefa tsy riko na de omena fotsiny akory. Tena tsy lahitra kosa aloha fa langa zay fa vita ny anaty ny asako fa de atory am'izay aletsika. Tafandriamanitra de manofisa mamy manofisa azy nofo ratsy kosa letsy raha iny nondozy iny nety matory marinako. Ka vitao tsara ny asa de milamitsika eny lesy fa tafandriamanitra lahy rapitsy ndray. Okay. Maninona rereto ianao? Mba maka-rivotra kely ry rivo So de mba mila namana fa tsy manahirana ange ny ara-ipetrapetraka sy tafatafa aminao eto Sotra betsaka fa za sy ny sikarako ihany de fa ampika. So de sandray no sahirana eo raha eo ianao. Fa nahoana kosa fa zanga manahirana ny fijerinao Amiko raha vao misy olo-kafa koatra efa sahirana zay ny saiko. Ka maninona nefa raha mba lazainao hoe inona fisiko no mety anahirana anao de mba atao zay marimaritra iraisany. Fa inona moa ny tombony ho raha mahita ny marimaritra iraisana aminao Ka ianao kosa ve de tsy mba mila namana mihitsy raha tsy ahazona tompony. Tsotra izao angany ianao tsy mba ohatran'izany. Ka ny mifanohitra amin'izany zao no tokony ho iziko. Namana natao isairanana natao ampifalifaliana. Sarotra be zany rivo Ahoana kosa iza koa ny olona adaladala hitady fahasairanana amin'izao andro izao ianao ka. Ny olona tia namana ry anala ny be sy ny maro nge ka manao ohatran'izany daholo Satria nahoana ny olona ny tia manasarotra fiainana. Satria ny olona natao iaina anaty fiarahamonina mifampikasokasoka sy mifandray izy rehetra mifanasoa mifanampy mifampizara fitiavana sy hafaliana Hatramin'izay ka hatramin'izao aloha rivo za ihany de fa ampy ny tenako ihany. Fomba ahoana ny ampety an'izany Tsy hitako izay sarotra amin'izany. Tsy miantso an'izaniza, tsy mamangy an'izaniza, miaina arak'izay tiana sy ny safidiny fo fotsiny de fa normal tsara. De mba iza ary ny resahanao sy zaranao izay manahirana sy mampalahelo anao na mahafaly anao Tsy mila manao an'izany tsy ilaina akory zany amiko. Fa ahoana? Koboniko ato anaty kato fotsiny izay manjoa de sady mba tsy manome fahasahiranana ho an'ny hafa koa Izay mihoatra mitendrery de mivoaka iny de maivany aiza koa ka tsy mampizaly tena ary venao amin'izany. Ka ny olona rehetra nge rivo samy mba manana an'izay mavesatra aminy. Nahoana moa ny hafa ny tsy maintsy lanja izay manahirana nefa samy mba manana ny anjara azy fijaliana izao daholo ihany ny tsirairay.
Ka ny tanjaraina nge mora zaka Ka ry tsy analy. mety zany amiko e. Fa ahoana kosa? Inona ny tombony azonao raha ilanja ny enta-mavesatra ianao nefa ianao koa mba manana ny olanao? Mba lazao akely hoe. Fitiavan'izany ry anala. Rehefa tianao le olona ray dia anisan'ny tena mahafaly anao indrindra ny manampy azy na misahirana aminy. Tsy mino an'izany ahy e. Ha, mba handrama nge dia hitanao ny fahamarinan'izany. Tsy mila andramana akory izany ny rivo a. Za zao aloha raha mizara aminao izay mavesatra amiko dia hitombo ny fahoriana ho lanjainao satria ianao koa fa manana ny olanao. Sa tsy manana olana rivo? Manana an'izay manahirana anao ianao e. Eny e, marina fa hitombo kely angamba ny ady-tsaiko satria niampy anao. Saingy ho maivana noho ny fahalalako avy eo fa afaka manampy anao ka manamaivana ny fahorianao. Ary inona ny mahafaly anao amin'izany? Ka efa ao anatintsika nge zany ry anala fa tsy foronina na mbola ho tadiavina ndray e. Efa ao anatin'ny natiora maha-olombelona izany. Tsy afaka miaina ny olombelona fa napetraky ny ray-pahary ao anaty vala. Ifangaro, ifanoatoany. Tsy mety amiko izany e. Ka raha toizana ilay ohatra teo dia iza indray no andray izay mavesatra aminao izany ka? Ianao ohatra ko. Aza mampime. Tsy ny teo ihany ve ny teo? Mety mavesatra noho ilay taloha raha izany satria miampy ny fahoriako. Tsy voatery a. Le izy ange tsy hoe tena lasanao tanteraka akory e. Mba mihaino fotsiny ianao dia manoro hevitra raha afaka. Ka ohatra ny tena mandany andro fotsiny izany ka? Tsika, sahako lazaina marina aminao fa manampy be dia be ny fihainoana ny fitarainan'ny ny hafa, ny hevitry ny hafa, ny manjoa azy na tsara na ratsy. Hatreto aloha dia tena tsy resy lahatra amin'izany ary rivo a. Andao moa asiana ohatra velona mihitsy dia hitanao ny vokany. Amin'ny fomba ahoana? Zao a. Lazao azy antony nahatonga anao hifoka sigara. Tsy dia misy a. Mba dia hifoka fotsiny e. Matoa koa misy mpivarotra be dia be ny sigara dia natao foana izy izany. Zao ary e. Ivereno tadidiana kely hoe ny andro voalohan'ny foanao sigara. Ohatran'ny nangatsiaka ny andro tamin'izay. Dia maninona ny tamin'io andro io ianao no nisafidy ny hifoka sigara fa tsy talohany io e. Nefa mino aho fa ny andro mangatsiaka efa nisy maro tany aloha tany. Ohatran'ny nisy olana kely nenjady tamin'saiko izay e. Ako ndeha hanala fanadinana dia ohatran'ny mila nakasaina kely. Dia inona ilay olana kely ankoatran'ilay fanadinana? Zavatra efa lasa rangahy izany a. Nahoana moa mbola foaziny eto indray sady tsy hitako mihitsy koa izay fandraisany amin'izany amin'ny resantsika gash. Tena misy ifandraisany mihitsy ka. Mba lazao moa fa zavatra kely efa lasa an'izany koa ve no ampaninina anao tsony e. Eny ariko. Ka zao. Lozan'ny olo tiako tamin'izany dia tsy tiako izay nanariana eritreritra dia sigara no nataoko namany. Dia afaka ve ny alahelinao tamin'izay rehefa avy nifoka sigara ianao? Tsy dia nisy idirany loatra aloha fa nisy zavatra nameny ny tanako sy ny vavako fotsiny solo ny tanan'ilay olo tiako sy ny... Fa raha nisy olo-kafa ve teo tamin'ny fotoanany tomanina ho nandray ny tananao ny atao moramora ihany ny sedranao an'izany fisarahanareo izany? Tena nisy olona mihitsy teo satria nisandrinay ny teo e. Ny mpiara-mianatra fa tsy nisy afaka nanampiaraka izay neritreretinao akory satria izay nahita tamin'izany tsy nalala akory ny olana nisetraiko fa ny fahorindry zareo no tantarainy ahy teo. Tsy mba afaka nizarany ahy e. Everiko koa tamin'izany fa vao maika ho vesatra ho azy ireo no nalala ny fahoriako satria nikazy ary moa tsy zakaniko. Fa talohany io ve ianao mba nizara fahoriana tamin'ny hafa? Tena nizara tokoa moa izanyko. Indrindra fa tamin'ny olo tiako nefa nilozany ahy e. Dia izay, iza tsoa moa nilazaiko izay manjoa ahy eo. Inona na ahoana no nandikànao ny fandozany malalanao anao? Nidika ho famitahana sy fahamadihana ny fitokisako no nandraisako ny fisarahany. Satria tsy nisy niafina taminy eny ny amiko rehetra na ny tao anaty foko na ny saina maneritreritra. Eny fa nahatramin'ny nofonofoko azy. Ary zao ka? Sao ahoana? Inona no tsapanao ao anatinao rehefa avy nitantara tamiko an'izay fahorianao kely izay ianao? Tsy misy. Na dia kely ary ve? Tsisy. So mba misy ihany e. Ka efa ela nge izany. Sy efa ho 10 taona ve izay raha tsy diso aho. Ka maninona? Eny e, azoko kena ihany aloha fa nisy zavatra kely niala. Kanefa koa somary namono fitiavako. Nanaitra sy namono ny alaheloko sy ny atezerako tamin'izany andro izany. Ary za ve tsy mba notaniana hoe nena vesatra ve ny ady-tsaiko rehefa avy nienonao a?
Aiza kosa zay fa dia manampy ny adi-tsainao fa izany hoe inona izao mety anampianao amin'izany ary azoko ny antony natonga anao nytokamonina tsy tefangaro amin'ny hafa dia maninona raha azonao ka olona ray ve ny namadika anao dia ny olona rehetra eto ambonin'ny tany no raisina ho fahavalo ka le mity olona nge rivo mila raray mitady fahasahiranana ka iny mihitsy nge le tsirony mba misy atao ambetiny resaka sy mameno ny fiainana ka inona izany le ho ataoko e aza idiana ny fonao fa midira ao anatin'ny fitiavany azay mitranga eo hatrehany tsy mbola tapitra nge ny fiainanao e sa ve dia ihany fahafatesana eo fotsiny tianao za nge tsy miantsy fahafatesana fa tsy haiko tsony fotsiny le mifanerasera amin'olona e mahay ianao ry anala mila fasahiana kely fotsiny fiainana ka tsy maintsy hoe hitomandray ve zany leo be an'izany akash fa maninona nefa mora misy tomankely indraindray e midika nge zany fa misy fomitempy ao anatinao e ka tomany mira fijaliana rivo tsy voatery ho ratsy foana amin'ny fiafaran'ny fitiavana sy ny finamanana ry anala mba miandrandraha tsarana sy hafaliana amin'ny fiainana fomba hoana mamafaza ny sosiny tsara amin'ny lalanao dia mareta amin'izay atao fa ho ampiko ny hafaliana ny fonao e mbola ho hiteny amin'izany e na ny olona ifaneraserana aza tsy mbola hitako kory fa zanga tsy olona aminao olona ianao fa saingy tsy azoko ifaneraserana andray fanaona kosa tsy azoko tiavina mantsy e aleo tonga dia tsorona andray kosa fa samy hafa nge zany resaka izany e tena tsy mitovy mihitsy ka fa nga ianao te ho tia tsy mety ka finona ny antony raha tsy mahadiso ka fantatrao tsara sady namanao akaiky le namitaka izy zany ka hiavana re fa nga izy tsy mba nitantara taminao ny momba anay tena tsy tena tsy napoziko marina hitanao aho zany feno fitaka ny tany rivo hiavana inona no azoko anampinanao mba anjaranao indray zany izao no mitantarany fahorianaoko ny ainga iny tsy olana fa mba fahatairana fotsiny e tia zany rivo ary ianao efa fantatrao ihany ny valiny ka tsy eny e so ihany fa zay koa ny nataonao fa tena tsy azoko atao makane ny havana mpinamana mantsy zay matoana riny dia tsy tiany tsony zany ko fa tsy mbola nitady jesolonao iziko olo ty rivo atarabe le sy fanfoaza amin'izay tena marina nge zany ry anala ry anala ay dia efa mifampiantso amin'ny fanampinanarana mihitsy rivo fa misy inona ka mifoaza amin'izay ho alava taraiky be tsika fa nga dia efa nientin'ny lanatoro tao mihitsy ny talehantsika ny dia atsotsony lamafy oandray marina lozy zany fa misy inona ly ty tsinotsinona lesy ka miomanainga ana ry lafa taritsika tsy tiako mihitsy ny le manao fiditra vedety ao ampiasanao eny lesy fa andeha andro aloha fa ono anisan'ny namany lahatany am-pianarana angaly ty ny tale iny taloha tsy mbola nahita n'iny raha tsy atao amin'ny orinasa satsika amin'izao io ko sady tokony no fantatra lahy koa nge zany tsika raha niara-nianatra foana sy mpinamana hatramin'izay ko fa inona no mahatonga ny lantany izany loha tena tsy fantatro lesy tena mevery alafa tena potika tanteraka amin'iny talentsika iny hatramin'ny nofony lavy ve le sy ny feno azoko marina tsy misy an'izany letsy fa azazako ny andeha nanonaniny eo aiza koa ny azakako vehivavy miavina sy masika ohatran'ny zay tiana nge ony lesy mitombo tare eo alahy mody be fandavana io nefa ao anatin'ny lahy ao zao mandrevirevy azy tanteraka mihitsy somary aniny eo alahy fa mandana tonga dia velomy fiara raha tena endry alahy ry anala zay fa lasa ary mangakainga ny lahy fa tsy lozany lahy mbola mandrevy eo ihany hoavy dia aza dimy lahy manidinevitra ny lahy andalo le zanatra lahako reny mantsy rehefa aveo ka so dia ataony ambony ambany eo entany lahy dia zandray mahazo tsiny tiako foana ary ny evitranokoko ary saika diniko aona ty roviana moa laha ty zany ny findry
Ngasy mbola namboarina ihany moa zany le simbasimba tamin'ny trano idirana laka. Efa ho vita lesy fa miandra ny fofondoko hiala tanteraka fotsiny as isa. Tsara kosa zany ko. Ao anaty fara miandra lahy. Okey, aloha isasa remme. Azafady Ramatotale. Ahoana izay Andriamatorivo? Misy azoko atao anao? Tsy zany aho fa tsy nikianinao toy ny mahazatra le tetikasana velabelarina niaraka tamin'ny Andriamatoa havana ankeo iny. Mila kihana nga ianao Andriamatorivo? Tsy de hoe mila kihana be fahatany akory fa tsy mahazatra fotsiny ianao le mba haneo mikevitra taminaiko. Zao no izy Andriamatorivo? Eny tompoko. Matoa tsy nanan-kihana. Dia ny tsara izay ny asanareo. Ay, misaotra indrindra tompoko. Mbola misy zavatra hafa nga? Tsy misy ka, izay ihany fa ilozako ianao tompoko. Naora Andriamatorivo. Eo. Fa inona koa tia mahalasa saina an'le ty? Ohatra. Toa variana be la? Variana? Ohatra. Fa misy inona le ty? Mba hizarao an'izay manahirana ihany le so misy azoko anampiana. Za ngely tia mampinamana. Asa le mipetra-drery any trano vaovao mihitsy ny tena mampiasa saina ny lasa. Tsy misy an'izany le tsy fa somary mahalasa eritreritra kely ahy ihany le tale iny tato ato. Tale? Fa maninona izy ka? Nga moa dia hoe maninona fa tsy hitan'ilay hoe somary niova kely ve izy iny tato ato e? Niova? Niova ahoana? Ka efa elaela ihany azy tsy be tsonko. Zany Ary ela mba ahoana? Za koa loatra tsy dia voakihana loatra tsonko tato ato izay. Hafa ihaniko. So dia mba marary ary izy iny e? Angamba tsy dia hoe marary fa amiko aloha mety tsara ihany zany amin'ny asantsika selahy. Na mety ao tsara ny asantsika matoa izy tsy mibetsony. Marina kosa. Efa niezaka mafy kosa ngely ty tsika rivo e. Rariny loatra raha mba tsy dia totofana fanakianana be loatra tso. Engane mba ho izay tokoa aloha ny tena marina. Fa zany akory tsy midika hoe hanoko tototsika fa aloha vao maika ary tokony oatra mafimafy kokoa. Ho fahombiazana sy ho fampandrosoana maritra. Za nge tsy hoe miemotra fa mba gaga fotsiny e. Eny e. Andeha hody aloha lesy fa ilozako lahy. Efa fotoana firavahana koa moa zaoko. Sady ve? Veloha mialaka. Raha pitsy lesy toizana fa tsy efa vizana be koa vela io e. Ohatrany efa vizana ihany efa. Aleoko fitana aloha ty tatitra ray ty dia mba milamindamina raha-pitso e. Efa nitadiavin'ny talema tsy izy ty tamaraina. Ve. Mazotoa re lahy. Mandram-peona lesy raha-pitso e. Mba tsara ery ny androko iny marinako. Andeha atao ry aloka. Raha-pitso indray mieritreritra asa. Ry anala, andao moa tsika mba hitsangatsangana fa tena tsara izany andro izany Tsy aleo fe rariva e. So dia vizana be loatra amin'izany ako. Eo rehefa mahakaintsika ny ampandehanana rehefa vizana ianao ho tantanako ny malalako. Eny atsefatsefaka ny rian-drano sy ny ala kely eny tsika no mizotra miadana. Mandrimandry eny ambony bozaka maitso mavana ka mandinika ny ason'ny zavaboary manodidina antsika e. Ho ampika avy ianao va matoki. Tena mba manintona kosa ny vinavinanao izany rivo. Fa nga ianao mba tia ary rivo. Tena tia tanteraka anao ry anala. Resy ny akantonao. Andray? Ary ianao koa ve mba manam-pitiavana? Eny e. Tianao ana dia tia olo-kafa koa aza. Ahoana koa izany? Olo-kafa iza no tianao ankoatra? Fa hiavana re. Nga tsy mba lasainanao izany? Ka tsy azoko mihitsy izanyko. Izy aza tsy miresaka ny momba anao izany mihitsynko. Fa aleo izy andeha ihany fa efa nandao anao ely e. Za jerena dia manga ny lanitra. Ndao ary? Etsy ianao tantanako.
Sambatra loatra manana anao ry anala. Za koa toarak'izany. Ry anala, andrekakeo kaina nofo ndray a. Eny e, nofo tsara. Saingy indrisy mantsy fa nofo ihany. Toa lasa manofy azy matetika koa zany raha toato a. De lasa tia azy fe za sanatria. Atao ahoana nefa niresaka amin'izany aminy. Sarotsarotra ihany a. Aleo aloha hiomana sao tareto e. Bito ihany ny momba an'izany. Ahoana le Sirivo? Ahoana ty havana? Ao tsara aloha ve lahy zany fa ohatry ny endratrendrandra be zany nge lahy. Ato tsara mihitsy ka. Vao maraina be zao ve de natory tsara, nanofo mahafinaritra e. Zany a? E, Nofy avo lenta zany. zinona indray koa re zany nofy avo lenta sy ny valenta zany e. Nofy a, na tsara na ratsy de zay ihany. Ka azo hitarina nge le sy ny voambolana rehefa tsy mahalaza azy ny teny ray. Eny e, mety daholo zay ilazany lazy. Finona aloha vaovao e. Ka zao e, Ahoana ty? namparatsony tale lahy zao de zao ny. Ary ilazany ka tonga aloha loatra ty ampiasany. Sa natory taty lahy? Atory aty ahoana e. Mba nazoto fotsiny de niakatra maraindraina. Zany. Fa misy inona hony? Vinitra izy eo sa mba ravoravo indray? Mandehana le sy makao amin'ny braony eo haingana lahy de miala mahafantatra azy mitranga ao. Eny aroka. Nefa mampatahotra le zaniko. Fa ahoana e? Tsy haiko lesy. Tsy nilazany izay ilany ana ve izy lesy sa hoe ahoana na de kely fotsiny azy? Tsy ny teny izy ka. Fa tsy tezitra aloha ny endriny raha ny fijeriko azy. Zay mba tokony ampitony an'lahy. Ay ve. Efa niova nge lesy tale. Da naingana lesy a. Eny lesy. Lasa aloha. Rehefa avy eo. Okay. Ka nanao ny histoire Rivo? Tsy naninona ka. Ay, kinona ny ohatry ny mampitatakolaka an'lahy io raha tsy nisy inona. Eny e, mahavariana fotsiny. Fa andeha hiaraka mitahiraka any Antsirabe hon lesy zaho sy izy e. De maninona? Tsara ngely ty zany e. Mba tsy mandeha rery indray zany lahy fa mahatonga de misy amin'ny tale hanapa-kevitra an'lahy miaraka amin'ny laniko. De mora ny famitana niraka sy ny asa rehetra. Eny e. Fa inona no ahoana no fandaniana ny andro hiaraka aminy ihany? Za sy izy rery ngely ty e. So de tsy azo lahy tsara ary. Azoko tsara mihitsy zany fa saingy ny tanàna Antsirabe nge mbola fen'olona fa tsy tanàna maty akory. Maro ihany koa ny toerana azo tsiditsidihana sy ny sisa. Fa ngala matahotra no hoaniny ka. Tsy haiko e. Ka inona ary? 3 andro be zao ange. Raha pitsy maraina zay no anainga. Ka atokisan'ny tale nge zany ty lahy matony safidiny e. Faly aloha raha zany teo amin'ny toeran'lahy. Mba mariny. Sao de midora angamba famadihana ny toerantsika sy lahy. Oka tsy. Tsy mety zany fa efa elanina tsony. De elany mandeha. Mitaika andraikitra be de be nge zany fatokisan' zany ry havany. Vita an'lahy lesy io a. Tsy adala izy akory fa matsapa tsara ny fahaizan'lahy sady tsy misy mafitsalaitra ny zotry zany ty e. Faninana ny atsara anao mihitsy ny akantony zavaboary manodidina antsika eto ry haiko a. Dia iza hoana no mandresy ry rivoko? Inao ka, tena tsara nge ianao e. Misaotra ary. Fa ninona ety amiko aloha no tena manintona anao e. Sarotra amiko na dia amantatra mazava an'izay tena tiako manokana eny aminao aza satria tsara avokoa.
Tena babo ahy, babo tanteraka ka jamba. Tsy mahita fa-tsy nitaratra ao. Ka tsy misy olona tonga lafatra izany any arivo e. Amiko aloha, ianao dia ampy ahy. Ny ankoatr'izay tsy aoako e. Io misy rano madio be azy ilomanosana. Ndao entsika. Sady ohatry ny telalao rano be mihitsy a. Andasa fa malama ngeny noho ny rano izany e. Sady tsy fantatra tokoa na tena azo ilomanosana na tsy. Renala, tandremo. Rivo Latsakana izy marina. Ary toa miodikodina be tapoka teo izany rano izany. Voateo ny tony dia tony. Rianala! Rianala! Leo hitazona mafy amin'ity sapakazo ity dia hiala ato anaty rano ato fa tsy vitako ka. Mahery loatra ilay rano mody. Tsy tazako intsony ny malalaka fa nilety ihany. Very tanteraka marina. Rianala! Azy ilozanao ahe! Oay, loza izany. Tena nanofindray. Tena tsemboka be. Kosa hatramin'ny fitafiako mihitsy. Inona ny dikan'ilay nofiko teo e? Hafa. Raha rivo marina. Ahoana ity? Manao an'iza toy izy? Manakory ny ditany Antsirabe tany? Oay, tonga soa aloha e. Misy ho tantaraina kosa angamba? Tena misaotra betsaka e. Lamina tsara ny tany. Lamina ahoana ty? Zao faly mahita ny lazo ndraiko. Ka ahoana, vitany asa? Ny asa ve moa e. Tsy maintsy hoe vita tsara ny anarany satria ny tale mihitsy velesiny nitarika ako nahoana ny tsoto mombana. Ary ny akoatr'izay ka? Le nabe ahiahanla reny, nanahoana? Tena ny lamina loatra ndray ariko. Tsy araka le nampatahotra. Fa ahoana ty? Ao mo lesy mba tantarao Mbola nisy olana ihany ve tany Antsirabe tany le hoe lasa talehiry ka? Aza manany ihany lesy e. Ka tantarao ary Hainao ary e. Tena hoe mbola ao tsara daholo ny mponina Antsirabe raha izay no tian'la ho fantatra. Tany amin'ny trano fandraisam-bahiny izay no nipetraka dia samy naka-hevitra ray avy. Ay. Nandeha tany amin'ny rano mafana ny lomano, na ny lona rano mafana rehefa malalaka amin'ny fotoana dia mba ay kosaka. Ny mpiara-nombonantoka amin'ny fanerasera koa moa tsotra tsy dia nanasary-javatra ka dia nandeha ho azy teny ny fifanarahana e. Dia vita ny sonia dia samy afa-po ny rehetra. Dia izay. Dia izay ahoana fa momba ny ahiahan'ny latalohan'ny fianganareo iny taty ny antaniako ny lako dia izay. Ka efa hoe ny lamina dia izay e. Ny lamina tsara ny di. Zany namely ny fiara dia nalefako ny radio mba anala ny fahanginana mandra-pahatonga-tany. Noho ny tonga tany dia niara-ny sakafo atoandro sady nanazava ny votoantin'le asa ho ataonay tale dia anyfanao fotoana ny hariva niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka. Nijery toerana nanaovana ny asa anay apitso ohatr' izany e. Nanome fanazavana sy fampiofanana ny mpiasa tany ny andro manaraka. Ay, eny ary. Nety sy nahomby tsara kosa izany ny dian'ny lataniko. Izay mihitsy ka. Mazava izay, arabaina lesy e. Misaotra e. Ary mandana amin'izay la miasa fa sao tsy ho vitako intsony koa ny ako. Ay, izay ary. Mastola. Okay. Ndray ty ny andro ka tena iza na zany inona reny sary mihetsika tsara jerena ato aloha e. Asy hoe jerena ny tele aloha zay mba manana fandaharana fialam-boly zao mety mahaliana am'so. Ohatra ny tsy misy ary ato ndrasy hoe hito. Mandrotsirotsaka izany orana any tafitranotsika izany. Tsy mampite hitsangana eto am-pandriana mihitsy. Dia noana be aza ve? Fa tsy maninona raha hoe noana ianao dia hitsangana hikarakara sakafo maivana e. Inona mba tianao ry anao? Ronono mafana tia ampiana crêpe. Izay izao no tena tia. Afaka mivoaka ny ivelan'ny vedy mofo mamy koa ange raha tianao izany e. Tsy hoe ny elo akory tsy misy.
Ka razany foana andeha ary mba miadra an'ilay ronono e. Andao iara hitsangana izany dia rehefa avy eo miara-miverina eto am-pandriana. Raikitra izany. Tsy mba misy oroka kely ve ho vatsin-dala? Eny re. Mamy. Lena ihany na dia mitondra elo aza. Tena mikija be koa ilay orany. So ihany efa nahita an'ilay mofo mamy tadiavin'ilay malalako. Malala, aiza ianao e? Mafana ve ny ronono kia? Ary toa efa vonona ambony latabatra. Aleo ataoko ambony vilia reto dia hoentiko any anefitra fandriana eny fa efa miandry ihany ngamba izy. Rianala, reto ny mofo mamy sy ny ronono kia. Nakaiza? Rianala! Rianala! Aleo apetrako reto fa hitady azy eran-trano ka. Rianala ô! Rianala! Andrekako! Nakaiza ary Rianala e? Toa tsy ato an-trano nefa voajeriko daholo ny efitrano rehetra. Afinday sy ny poketra nefa reto daholo. Ny amin'ny fitoerana akanjony tsy nikorotana fa reo daholo ny fitafiana. Aiza ianao Malala? Malala! Maty ahy e! Te sanatry sy nisy nakakeriny tato ve ny vadiko e? Rianala! Rianala! Oay! Tena mbola alina ny andro. Firy zao? 12 alina. Hatray! Avy be koa izany ora izany. Nofo mandreraka koa izy teo ka. Andeha hitsangana hisotro rano aka. Ho sarotra ihany ny ahita tory rehefa taitra loatra zao. Dia ahoana rarivo? Manahoana le tsy riavana? Tsara ihany ka. Tsara? Zao velany tsara. Ny maso mbola te atory sady menamena be. Fa marary nga elala ty? Tsy dia nahita tory alina fa tsy dia haiko loatra. Reraka angamba. Reraka? Ka tsy mahazo manao vizana ngely ty lava misy vaovao tsara ho lazaiko an'la ty e. Vaovao inona letsy zany? Ka zao e. Anambady lesy a. Ahoana tsara? Ka zany e. Apakabady a. Tsy hoereritsony afa ifanindran-dalana amin'ilay olo tiako sy ilay silam-panahiko amin'izay le ty. Zany a? Dia tsy andrela fa afaka ray volana eo dia ataony raranay. Noho izany dia hiasa mafy ela fa elano hitatana ny orinasa. Otry, nahoana mono izany hitatana ny orinasa nefa elano apakabady e? Ary maninona koa no atao atombotra kely ohatran'izany la vao miteny sa misy mamaika? Dia mba iza koa n'ilay olona mba ho andefa mandra ny laty e? Ka efa ela ngely esiny nanomanana azy fa somary nataony anangingina tany e. Zany a? Ela zao ny saika ho ataoko vavolombelonako. Ahoana? Mety ela? Nahoana moa any tsy eto fa tsy mbola nisy novaliany lainga fa notaniako e. Apakabady ela nefa tsy mbola hitako ny tantana vehivavy akory na dia indray mandeha aza. Ka tsy tianay ho lasa resabe ato am-piasana lesy le izy a. Rehefa matotra tsara vao izay vao ampahafantarina ny rehetra. Fa atsika angepa namana akaiky foana hatramin'izay e. Tsy ny fanafina nenineniny izany fa ahoana ny hoe lasa resabe? Ka hain'lahy ihany moa ny ankizy rehetra atao am-piasana atoko. Fa iza loatra ity izany a? Italiana izy e, Rianala. Maninona tsara? Elahy ty koa mba be vazivazy. Efa hoe Rianala ho ako. Tsy misy vazivazy zany fa efa ela ihany izay niaraka fa niafinafina tany aloha. Marina vely ty izany ry havana. Otry, tsy mandanga ny lamy zany ahy e. Dia elahy zany nampiovazy ho lasa tsara fanahy ohatran'ny ankehitriny izao. Tsy te za loatra angamba lesy fa mifitiavana. Eny e, mba niangavy azy fotsiny tsy ampijaly an'la loatra. Dia koa elahy efa manana traikefa raha teo ka azo itokisana tsara ary mety raha atao tanana kavanana. Olo tia? Dia tsy mety amiko izany. Fa ahoana e? Tsy izany ve ny tadiavina e? Ka sarotra amiko leto izany e? Tsy azo kokoa le tika. Mandeha no braony eo lava efa nampanantsony teo ngelahy.
ndany dia inona no lazaiko eny fotsiny hoeko tsia tena ohatrany marary tapoka ny lohako ka mafy ny fidoboko izany foko izany ry anala zary nofoko isan'andro rovidrovitra ny aty fanahiko vakivaky ny foko Orarivo ahoana lesy mandana lesy fa efa miandry ny laonga izy eny mandroso ianao andray matorevo eny tompoko nampiantso ahony ianao raha matotale efa ndrasan'ny havana taminao angambe aza tao an'izany raha matotale izany tsony ary efa tsy masy mipiasa fa ry anala hoe ianao nke no vavolombelo mary aziny sy havany namany havana akaiky ianao ary ompinamana akaiky koa tsika no izany ay tokoa moa ka amin'ny fotoana tsy maha eo ahy satria mpandehanao ny vola tantely izay roa oriana ny mary azinay dia mba ianao izany no isolo ahy satria ianao izao ny filoha-lefitra atao amin'ny orinasantsika ianao ihany koa no atokisako indrindra manaiky ianao manaiky ana dia sarotra azy izany eny ary fa rahapaina ianao andray matota lelefitra fitanao io fa za matahotra na dia sarotra aza ny asa miandry anao petraka aminao foana ny fitokisanay mivady misaotra indrindra ry anala tsy misy fisaorana fa ianao ara no gasitranay manaiky izay rivo miverena atao amin'ny biraoko amin'ny roorana ny fampitana sy aniroko anao ny fandehan'ny asa rehetra eny ary lasa aloha amin'ny masotoy ianao eny tompoko ohatra ry anala mantsy dray dia tsy amboako marina ataoko ahoana ny fijery azy ianao eny eo anatrehan'Andriamanitra nefa olo-kafa ny tompony fony tsy izy akory nefa izany fa hiavana izay namako akaiky tena mafy tampoka iny androany iny ry anala ve anambady any havana namako akaiky rotitrotika amin'ny foko raha vao naheno ny vaovao sao dia kosa ary mba nofo ratsy atoandro iny ny tena loza dia ny fanatrehana ny rara vavolombelona hony rivo aiza lahy io efa akaiky ny fiangonana zao ohatra efa hiala ty an-trano alatsy lozy izany tena tsy tafafoa andeha andro aingana aloha kay dia mbola hipasiko alobaka ihany koa ary aleo hovainy ty palitao ty fa tsy dia mifanaraka loatra amin'ny loha hevitra ny fidindry zareo tena tara be lesy lako voaterina imotra ny fanomboana amin'ny fampampivavahana andao midira amin'izay lesy efa ataovy akaiky mora raisina ilay peratra any tena azafady lesy fa somary nisy nanakana kely teny an-dalana fandrasa aloha le peratra reo ary aiza izy teo aiza ary izy teo aza manao sangy ratsy lesy raha rivo efa atao am-piangonana anitsika efa hiditra eo ry anala ka tena tsy tonga tia peratra reo lesy fa any anatin'le palitaoko anakiraisaka anaovako tio ohatray mbo aloza koa lesy izany dia ahoana ny atao maninona tsara tavelano fela ve vonona sa tsy vonona no vavolombelona mary azanay ty vonona ka zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ngely ty iny aitray tena nanofa ratsy indray manjary tsy mampite atory tsony izy tatoato ka enge ty atsemboako iza le lamba teo aloha mamafatareka ahoana ly ty rivo ahoana ly ty riavana tsy natory nga ela zany alina
fa maninona ohatra maloka be zany endrika lahy. Niteran'izy zavatra nanaitra tany ivelany tany tamin'ny sasakalina dia tsy nahita torontsony avy eo lesy. Ay, ka maninona nefa raha mandana aloha misotro kafe. Na mihinana voasary dia mba mahazo hery tsara lahy. Fa tena hita be hoe ohatry ny reraka be sy makafoka be zany ny ty lahy. Nga izay mihitsy lesy zao no andeha ho ataoko aloha fa raha tsy izany ho sarotra amin'ny fifatohana amin'ny asa amin'ity androany ity. Eny ary, fa zao aloha ty. Ahoana lesy? Mety vera mba ialano iandraikitra ny momba ny gâteau lesy amin'ilay mariazy fa efa be ny zavatra sahan'Andrianala. Fa aiza moa mampanao an'izany ity? Efa mba misy olo-pantatrareo ve mpanao gâteau dia mba alehako amin'ny fotsiny? Alay mbola hitady mantsy ohatry ny mbola sarotsarotra amiko ihany. Ale izy efa vita resaka fa ale mandeha any mandony vola sy ny fitaterana azy makany amin'ny trano anaovana an'ilay fety fotsiny saika mbo indramana an'lany izy. Ay ve? Azoko atao raha izany foana ka. Omeo aho fotsiny ny adresy ny vola dia ataoko e. Andraso, aty ary. Dia misaotra meloa lesy fa mananamana tokoa manana an'lahy. Tena azo teheranay mivady mihitsy. Tsy misy isorana izany fa didy tsy maintsy atao e. Raha tsy misy mpiandraikitra koa ny fampiangona ny fiara hitondra anareo dia azoko atao izany e. Ohatra, tena hevitra mety izany ity. Soa ela fa nyteny. Io fiaran-drianala io ihany mantsy ny hitondra anay dia mba alainy lavo maraina ny aminy izy ohatra. Sa ahoana? Mety ka. Ho faly ary izy zao raha andrehan'izany ko. Tena misaotra lesy rivo. Zay izany fa andeha hitady kafe aloha e. Okey. Aza atao be loatra na izany ary a. Tsy atory eo indray. Zay izy ary mba hanampy ahibata an'ity gâteau ty e. Aloha dia bataina moramora fa ela izany e. Le mpikarakara sakafo mbola sahirana. Way, nefa nisy bandy iray avoaka avy eo an-dakozia ao andrasona ka iny atsona. Mba ampiokely azafady hitondra an'ity gâteau ty any an-dakozia any e. Vetsy ianao dia zavy ato. Ay marina. Tafotoana ny tongotra sady malama koa izany lalana izany. Tazomy tsara ry sia. Latsaka ty marina. Latsaka daholo le gâteau. Tsy efa hoe tazomy tsara ho loziny ty e. Tena mbola nanofy ihany efa ela hiatra manaina mihitsy ty nofy isan'andro ty ka tena tsy androko tsony mihitsy avy tany ty mariazy ty fa tena manery ahy mafy loatra. Tsy zakako izao ka. Dia noho ny fitiavako Andrianala ve mahatonga an'izao e. Tena marina mafy. Tsy zakako izao. Rivo Ahoana izay Rianala? Andao mba hiaraka sakafo aminay sy hafana rehefa avy eo raha afaka ianao. Fa misy inona ke? Fa ga kosa moa voatery tsy maintsy isinona foana vao hiaraka sakafo. Fisantarana ny finamanana re Marina izany. Dia isika telo dana andeha? Tsy lavitra ka. Etsy amin'ilay hotely fisakafoanana Kiondalana etsy. Tsy mampanino anao moa izany. Mety amiko daholo izay hitondranareo aka. Firy zany tsika manainga? Afaka adindray eo. Mbola misy anja taribivotra kely mantsy. Ataontsika dia tongotra fa akaiky kely ine. Raiko tsara e. Tena ela letsika izany tsy niarakaraka ohatr'izao raha rivo. Eny letsiko. Efa samy manana ny tokantranoko. Taloha tsika niara-mipetraka. Fa mba tantara tokoa hoe nampinamana anareo mandra-pahatonga ny sakafo fa toa fandray be ry mantsy nareoko.
Ka efa ela re zay ny mpinamana. Efa ela be. Niarana enatra zay tany amin'ny lycée dia to teny Akatso teny dia mpinamana zao moa. Mifanohana foana zay tamin'ny lafiny rehetra. Tadidiko tsy nianatra zay ndray andro zay. Nandena mangana ray aman-dreniko tany ambanivohitra mantsy afa tsy salama izy. Noho ny verina ny ampitso mba nandika lesona tamin'ny havana. Tadidiko iny. Tsy nisy azoko ale lesona na dia kely aza na saiko nazavain'le ry aloha. Tsy ahoana? Dia mifanipaka ohatra ny atsimo sy avaratra fa nazavany e. Nitovy ny fahazona ny lesona avy eo samy diso. Andrekaiky. Tena nahakakana tokoa lesy iny ka. Efa noho ny nanao devoir momba ny lesona ino aho zay. Lazain'le mpampianatra fa mifampakatahaka hono zay satria samy diso ny anareo lahy. So fantoka tsara nge zany havana tamin'izany. Tsy dia zany fa za mpandika lesona dia rivony inay ny mpiaino ny fanazavana dia avy eo miara-mianatra avy eo. Tsy mahazo misaraka nge zany nareo lahy. Mifameno tsara. Zay aloha dia marina e. Fa tsy maintsy ny zatra nandeha rery ihany taty aorianako. Tsy maintsy mba naleo tena mantsy. Zay aloha. Mahafinaritra reto ny finamanana. Fa misaotra betsaka anao aloha rivony amin'ny fanampianao amin'ny fitaterana ny mofomamy, fanaingoana fiara sy ny sisa. Na mila tanàna tokoa mantsy zay amin'izao. Zany tokoa lesy. Tsy misy fisaorana zany ry izy roa. Tonga vaingana ny andro malaza e. Misaotra lesy fa sambatra ange lesy nahazo an'ity malalako ty raha rivo e. Hitako eto mihitsy e. Nefa dia natahorana mafy mihitsy izy io taloha. Fa nahoana ny natahorana? Tsisy an'izany kima mamako mba retiretiny rivo fotsiny zany. Fa zako sambatra bingy manana anao e. Zany piso kely ary aloha e. Dia maniry an'lahy hitan'izay olo ty lahy sambatra an'lahy koa lesy raha rivo. Marina mihitsy ny zany. Ingany misaotra lesy misaotra anareo roa. Rianala. Mandroso rivo a. Manahoana aloha ianao e? Salama tsara fa tena mafy raha tianao fantatra. Mila mina tsara aloha fa tonga ihany ty ny andro malaza e. Ka izay mihitsy mampitahotra aoko. So misy tsy vita ny tokony atao rehetra. Izay tsy vita any tsy vita fa vitaina amin'izay vonona eo e. Hoy ianao? Saika haka an'ilay fiara-piangona fotsiny io sao taraiky. Mo Ndraso. Dia mbola tabatra ty ny fanalahitsy sy ny taratasin'ny fiara. Tonga dia mba sy ola santsy any arivo azafady a. Ndraso fa omeko vola koa ianao. Ity. Lasa ry aloha e. Aza ela rivo a. Miandry anao amantsy vao miainga eto. Tsy ela ka. Tonga dia asiako solika fa so adiniko eo e. Lasantsy 10 alina ry sy azafady a. Vita ve? Ity ny vola re. Lasantsy izy teo fa ahoana? Gasoil ndray ve nataony se? Ty fangaranga tsy mba mijery tsara na mihaino feona moterana fiara e. Voatery tsy maintsy trohana ndray aloha io zany hiala tao. Nefa za io nge maika hitondram-panambady rangahy ty e. Adiny firy ndray zany vao vita io. Maninona tsara? Tsy afaka ataonareo zao. Ka nareo nge diso e. Dia hiandry adiny firy ndray zany se. Tena tara be ahy e. Nanofo ndray ohatra ny hoe za koa rangano andeha apakabady ny sasatry ny manofo ratsy ohatran'izao isan'andro ka ny tena marina e. Zao tapaka indray ny torimasoko. Tsy ahoana indray ny ahitana toreto. Andeha hifoha dia andeha hihaino radio ka. Allô? Rivo? Manao any ianao? Allô, salama tsara?
Nareo any manao ahoana? Salama koa izay ka. Manahoana ny asa ao? Mandeha tsara ka. Aza matahotra fa tsy misy olana sarotra vahany izany aloha hatreto e. Tsara koa izany koa. Fa saika anontany anao an'le mail nalefa ny mpiara-miombona antoka avy any Antsirabe iny a. Efa nivalianao ihany ve fa tamin'ny maraina ry zareo ny antso hoe tsy mbola voavalo ny mantsy? Izany ve? Ie, Tena tsy mbola voavaliko fa vo eto am-peritreretana ny tokony havaliko azy a. Fa matokifa kely sisa dia alefako tika. afangany ihany ary. Sao fototra ry zareo? Eny re ry anala. Tapahako aloha ny antsonao a. Mampamangy amin'ny havana any. Misaotra indrindra rivo a. Tena diniko tanteraka le mail iny hoe tsy mbola voavaly. Aleo aloha vakiny izy izany. Tsy nalefa koa le tatitra ny tadiavandry zareo. Tena masika be ty mail ty. Afa baraka fa tsy nahatotosan'ny asa nampandraketana. Tena tsy ho raikitra zany ty varitra ty. De inona ny ataoko? Tsy atoky atso ny havana sy rianala. Andriamanitro. Ny mahazatra indray ty. Nanofo indray mba no every koa aty ampiasana ny matory dia tsy hanofo ratsy kanjo mbola tsy niova ihany. Tsy tokony hatory tsony angamba ka. Tena mariny. Fijaliana isan'andro. Mandreraka. Rivo Ahoana ty? andao aloha tsika ho any amin'ny birao andrianala vetivety resaka. Ay, andao ary. Ody aky malala za ihany. Mandroso nareo? Manao ny rianala. Salama rivo a. Masoterana vetivety. Misaotra. Ka zao ae. Hitanay fa somary tsy dia salama loatra ianao tatoato nefa zahay efa kely sisa dia tsy ho eto ampiasana. Eno alesy rivo taiza mbola nisy mpiasa tsonoto fa natory taty ampiasana izany raha tsy ela mba niangatanay amin'la hoe izarao an'izay tena mampijaly an'lahy ty lesy izay fa namana ange lesy izay Tena tsy haiko loatra lesy izay manjoa fa reraka be fotsiny ary rehefa amin'ny fo maraina iny Fa be loatra angamba ny asanao sa? maninona nefa raha manatona nampitsabo aloha lahy hitana an'izay tena manjoa an'la mariny. Izay tokoa ngano andeha ataoko. Dia ahoana ny orinasa nefa? Aza sy nieritreritra be fa iantsona Andriamatolo fa isolo vetivety. Herinandro eo ohatra. Dia ahoana ny vola tatelinareo roa ka? Afaka hemitra izany rivo a. Herinandro ny manana faraparany mariazy fotsiny no ilaiko. Tena mialatsiny betsaka ary izy roa. Ny fahasalamana ny voalohan-karena lesy Izany tokoa. mandana aloha mitsabo teny lahy. Ny tapohanay koa ngambe lahy tamin'ilay mariazy dia tsy nahazaka an'ilay asa be deabe ko. Misaotra anareo ahy. Aza matahotra fa tsisy akakory ny toeranao rivo. Rehefa miverina miasa ianao dia ho filoha-levitra ihany. Menatra loatra fa nandisy fanantenana anareo. Sika. Tena tonona tokoa ny foko amin'izany teninareo izany ry anala. Makasitraka anareo fa tena namana tokoa nareo. Mirariny sosiny tsara ho anareo roa. Tsy misy saorana izany rivo a. na dia ny fihinamana antsika hatramin'izay aza ve lesy Hitako. fa ho avy anao vavolombelona amin'ny mariazina ihany nefa ialahy rivo Eny letsy tsy maintsy tonga fa za mbola soloina. raikitra izany dia mirary fahasalamana lesy Dia aza miandry andro tsony ianao fa anio dia ny anio ihany dia mamonjy mpitsabo a. Misaotra indrindra tsy maintsy hitsabo tena tsara ka. Mifampiantso ihany tsika ny amin'izay vaovao Mandra-piona rivo a. zay fa veloma lesy Tena tsy maintsy ho lazaiko ny rianala ny marina ka. Sa ho lazaiko amin'ny havana? Dia ahoana moa izany no mety ho toyny? izaho raha manana havana dia mandray anao raha voary rianala ho vadiko ka ho tisy hanajanao na ino kidona na ino kiatra
mandritry ny andro rehetra iainako. Izao Tsy tadidinao anga le teny anka zany fa ahoana ke malala? Misy inona atao misalasala ianao ka afana tsy afaka nambady anao fa ahoana ry anala? Fa misy inona? Efa eto anatrehan'Andriamanitra sy ny olona rehetrarehetra nge tsika izao dia tsy afaka nambady ahoana indray ianao? Tsy tia anga ianao ry anala? mety tena tsy mety ka. Fa inona tsy mety? Tianao tsy tianao ry afana. Tena marina ve zany? Dia lainga daholo zany reny teny mamy fanaovantsika ireny. Tena ahoana no alainao baraka etỳ maso mbahoaka etỳ fa tsy tany ambolohany ianao dia efa nisaraka tamiko ka. Miala tsiny ry afana. Fa misy olo-kafa nga tianao anohany ry anala. Maninona ny ampijaliana ohatr' izao misy tokoa. Efa manambady zany ianao? Tsika fa tia olo-kafa no ianao fotsiny ka tsy tia ampijaly anao. Azonao lazaina amiko ve hoe iza n'olo tianao zany? Zany tianao no za zany? Rivo. Iza tsara? Rivo? Eny, rivo ry anala, tena mbola nofy ihany. Aleo ihantso any havana dia hialatsiny sy andany tsy ovavolombelony mariaziny zareo sady ilaza azy ny marina atao poko fa feno loatra angamba ka mila lasa dalara izao no mitoy ka aizany telefoninako teo. Manahoana le tsy ry havana? Salama tsara lesy fa zao gaga tsomola ty an-trano lahy zao salama ihany ve lasa mbola misy tsy metimety? Tena efa natahotra hoe maninona rery ato lahy. Tena misaotra le tsy aloha tonga namaly ny antsiko na dia sahirana be re lahy amin'ny fanomanana ny tirarahanareo ty. Tsy misy isaoran'lahy zany fa zany mampinamana. Fa za io foana ary aza misalasala fa tsy mbola nanary an'lahy zany ary ataoko daholo izay mahasoa an'lahy raha mbola vitako fa ohatran'ny raha lanina resako an'lahy hatrizay ka hatramin'izao. Tena mbola misaotra betsaka foana letsy fa tena menatra lesy aho nilaza n'ity zavatra ty amin'ny lahy satria mpamadika lesy aho. Mpamadika? Mpamadika ahoana? Azavao tsara aloha fa tsy azoko mety ho tezitra amiko izao hoe lahy rehefa avy maheno an'izay lazaiko fa tsy maninona satria tsy te handainga amin'ny lahtsony aho zany nahatonga hanarary hatramin'izay ka hatramin'izao. Fa maninona alahy teneny lesy felabe efa mambolana maromaro aho izay lesy nanofy ratsy foana isan-kalina. Lasa manonofy ratsy koa ny any atoandro aza zay toerana misy aretrarehetra naiza any ka manjary matahotra matory dia inona ny dirako amin'izany nofony lahy zany ka sady ngambola tsy efa tany amin'ny dokotera efa tany tokoa saingy mbola tsy sitrana fa neo ihany neo ka mila fotoana kosa nge lesy raha rivo ny fitsaboana fa tsy vita indray andro fa inona aloha le dirako amin'ilay tantara tsy azoko ka ny votoatin'ny nofoko dia rianala rianala aza vao zany aza mbola tezitra aloha lahy. Tsy tezitra fa tsy azoko le nofo ratsy teneny lanako ka zao ary ny tena marina dia latsa-pity amin'ny rianala ka manjary feno azo ny foko sy ny saiko ary ny eritreritry manontolo na andro na alina ka lasa manofo zavatra ratsy loza miatra aminy foana zany dia vizana be sy miady saina ary tena mila lasa dala mihitsy lesy zany zany velo ty tena mifona letsy fa mpamadika mangataka letsy mba tsy ataon'ny lavavolombelona amin'ny mariaziny lisany tsy ho zakako ny ahita azy anao eny an'olo-kafe eo masoko tonia aloha lahy fa naninona koa nefa zany tsy efa niteneny lahy nataroloha zao lasa sarotra be le izy
eo le tsy fahita olona solo ahy eo foana lahy. Efa nandeha nitady asa hafa koa fa tsy te hifanirasera amin'ny Rianala intsony mba hitsaboako ny ratrapoko. Ledy. Toy izy miferahanareo fa aza atao sakana ny momba ahy. Zany diso ary ny foko no adala amin'ity tsy ahy. De zay le tsy fa mamela. Fiainana izany rariva. Eny e, tsy maninona fa mamela ny lahy fa za miay ahy. Aleo aloha andeha fa lasa mavesatra be izany lohako izany. Zay fa veloma lahy. Veloma letsy. Dia mbola mamerina ny fialan-tsiny ihany e. Eny lesy. An'izay Rianala manao eny. Raha mba fantany mantsy aho. Soa ihany efa nahita asa vaovao dia mba tsy hijaly hanofy azy intsony. Efa mba niaina koa ilay nofy ratsy. Ohatra ary toa Rianala ty tamin'ny manantona aty. Rianala, manahoana ianao? Ary maninona rery aty e? Fa ngamo tsy andron'ilay mariazinao sy rivo androany? Tsy misy e. Tsy nanambady andray hono izy. Ary no ianao ny antony. Raha tsy saina sy mpisopatra loatra ianao rivo a. Tsy rariny nataonao anay. Ka tsy fidinoangy e. Izy ary mananamana be dia be koa tsy nakaray tamin'ireny izy natao vavolombelona. Resaka vavolombelona fe moa maninona e. Tsy olana fa petsaka araka ny teninao. Ianao ny olana. Tsy vanina ianao rivo a. Ka efa niala lavitra anareo nge ahy. Ka izay mihitsy ny tsy tokony nataonao angambe. Na tsy haiko. Ty hamono anao mafy a. Tsy vanina ianao. Ahoana e? Azavao, fa nisy inona? Tsy afaka ny anary sy ampijaly anao hono ny havana ka tena leo ny nisaraka tamiko sy mampijaly ahy. Tsy te hanosina anao arivo a. Mafy amiko izao fa aleo aho ilefa lavitra anao. Tsy vanina ianao. Rianala, ka tiako nge ianao e. Marenina ianao e. Zavatra tsisy mandrakizay izany. Tsy ho tianao mandrakizay izany a. Hatezerana sy fankalana izao no mirafitra ato anatiko fa tsy fitiavana anao izany. Veloma ianao, veloma. Tsy vanina mpanimba fiainan'olona ianao. Rianala. Ndray marina. Dia tena natakalo ny havanavy ny fitiavany an Rianala e. Lozako marina. Ary toa miverina ny foka sy giara indray Rianala ry apitry. Sao dia tena tsy nofontsony izao fa tena izy ka. Aleo mihitsy aloha hipetraka eto amin'ity seza misy malokaniko ity mba handinihako ny fiainako. Loza loatra le manofo lava ohatran'ireny taloha ireny. Ary sao dia mbola nofy ary izao e. Ka tena tsy nofontsony. Nofy nosoratan'i Dokotera Randriamiarina Tantiny Arlal.